Zay ny amin'ny vaovao iny fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika. Toerana fitehirizana entana iray eny Anozato Atsinanana no nakatonony avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny maraina teo noho ny tsy fanarandalana samihafa. Teo jerentsika ny andindiny makasika izay vaovao izay. Toeram-pitehirizana entana iray eny Anozato Atsinanana no nakatony mandritra ny 12 andro ny maraina teo. Nanatanteraka izany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana teo anatrehany mpitandro filaminana. Rehefa misy ny fanaovana contrôle ohatran'itony zany dia tokony voalohany aloha avela malalaka ny mpanao ny fisafona hijery izay zavatra mety tsy eto na amin'ny alalan'ny consultation na document zany na fijerena ihany koa ny produit qualité na produit ohatran'izay. Rehefa natao zay fisafana sy fijerena ny document zay akoatra ny opa sy ny fanambaniana sy ny fandroasana takan'ireny dia tsy nahitana an'ireo ataontsika hoe document manaprofo ny origine sy ny destination zany hoe tsy misy na facture na inona ahafahana manamarina fiaviana sy ny andehanan'ireo entan'ireo dia tao anatin'izay moa miampy ny fandrahoana sy ny fandroana sy ny fanambaniana n'ireo mpiasa-panjakana mampiasany dia izay ny antony andraisana amin'ny mesure. Tsika zao miara-mahita fa rehefa tena miverify tsika dia misy périmé ny entana atao tranombarotra ihany koa. Marina fa voafaritra anatin'ny lalàna 5 tsipika 8 mikasika ny fifananana na ny concurrence sy ny lalàna 12 tsipika 4 mikasika ny fiarovana ny mpanjifa ny fahafana mamoaka fanapahan-kevitra mikasika ny fanakatonana trano fitehirizana entana toy izao. Tsy tokony ohatry ny iray volana ny fanakatonana nefa kosa azo avoazana arakaraka ny fitondratena n'ilay mpandraraha. Ankoatry ny fanakatonana ny trano fitehirizana entana dia misy ihany koa ny fanasaziana ara-bola. Mariako etona fa fanakatonana vonjy-maika ny voalazan'ireo lalàn'ireo izay tsy mihoatra ny ray volana kanefa azo atao tsara ny manavao na mirenouveler izay décision zay arakaraka ny comportement sy ny fomba famahany le opérateur ndreo sazy izay miandry azy. Akoatra ny raha ho an'ity ka manokana androany ity dia akoatra ny fanakatonana vonjy-maika 12 andro dia misy ny fanasaziana ara-bola. Fanasaziana ara-bola ny fomba fanaovana ny fikajiana ny fanasaziana ara-bola io dia miankina amin'ny valeur incriminée aloha na ilay abetsahan'ny entana objet an'ilay fandikan-dalàna. Dia ihany koa misy karazana ataontsika hoe critère na calcul maromaro anatiny ohatra hoe efa firy-taona nisy le société satria société efa ela zany no manao fandikan-dalàna dia efa manao fananina zany arakaraka n'le zavatra misy ihany koa. Marina fa izay fanasaziana ara-bola izay dia aloha eny anivon'ny teherim-bola-mpanjakana na ny trésor public ary aorian'izay vao misy ny fanapahan-kevitra mikasika ny anokafana indray ny trano fitehirizana entana na ny fanohizana ny fanakatonana izany.